ny ekipa mpilalao tantarany radio vaovao maso mankalaza an'Andriamanitra noho ny fahafolo taonany. Mahafaly ny ekipa mpanao tantara ny radio vaovao masony manolotra ho antsika ny lalan'ny hazofijaliako, ndiam-peny ny razafy malala Bernadette. reto avy no anome aina ny tantara. Ny zandro ny tiavan'i Jesosy Kristy voary asana, miaramila ny fahamarinana Edoarina Miarajatovo, dia na Andrianjafy ny aina, sakaizan'i Jesosy Kristy zolo ny aina arakotoarively, ny miaramila no finidin'i Kristy tahiry Andriamanantena, ny anja rakotony aina, narindra Andriamanantena, fanantenana Andriambololo malala, aiza re ianao anaka fa vavita ange ny sakafontsika? ho avy re neny a, aingana re a? fa inona ho aza ny lokantsika manitra be zany e? Tena manentoento manerana ny trano mihitsy ange izany fofony izany e. Ianao ty anaka dia mahita lazainy ery. Nahazo vola kely tamin'ny sasalamba re a dia mba mividy nofon-kena fefany e. Orineny a, ianao azy ity mbola tsy salama akory, dia efa mandeha nakalamba maloton'olona sahady. Raha ny atsahany morineny mihetsika ny aretim-ponao dia mba ahoana? Tsy te hahita loza ary neny a. Ny tendrazantsika nerineny manao hoe aleo misoroka toy izay mitsabo e. Fehizoro a, aza matahotra anao sombinaiko fa efa tsy maninona tsony re ahy e. Zany erineny efa nametraka vola kely amidy sakafo talohan'ny nandehanako ny tady asa e. Marina daholo ny teninao sombinaiko. Fa misaotra e, ary andao amin'izay re sakafo fa mangatsiaka indray reto e. Fa inona loatra amin'ny mahavariana ato rineny a? Ka na nidirako varavarana aza tsy henoneny akory. Eve ianao ka mamaky baiboly e. Miala tsiny nefa nanelingelina. Tsy misy tsiny re anako. Sady efa vita kokoa nge ny famakiana azy ity e. Fa misintona lesona fa miteny voavaky a. Avady kely aloha ndraisantsika mianaka. Nahoana ny dianao tany? Nahita asa ve sa tsy? Eny re rineny a. Nahita asa saingy asa trano e. Klasy mandry le izy neny a. Sady amin'izay any arivo. Neny io. Malahelo anao a. Ho vitako ve ny andao anao any an-tany lavitrano rineny a. Asa trano hoe anaka? Tsy mazoto ny nanaovanao an'izany a sombinaiko a. Fa mitedava asa hafa. Fa maninona rineny a. Satria re anaka efa nahitako mafy sy mangedy faran'izay mafaitra indrindra izany a. Ary mbola nahalavo andray koa. Komenao tsy ve ary toka manakana ny tsy hanaovanao io asa trano kasainao atao io? Neny io. Mba azonao hazavaina amiko misimisy kokoa ve? Tena tsy misy azoko mihitsy ange izany tianao ambary izany e. Ianao moa anaka efa tena liana sy dodiny ery ny afantatra amin'ny mombamomba andrainao sy ny tantaranao. Ka metesa ra ianao sombinaiko iain'ny fitantarako azy vetivety. Ho fitiniko mba tsy ho lava loatra. Zao ary ka ianao e.
mbola tsy misy valiny ihany ve kiry feno ilay resaka nambarako taminao iny mba avalio amin'izay mokisa mba efa sasamiandrendreny ty foko tena tianao eny ekeko ny fitiavanao ka ahoana faly ve se way zany ve tena faly be marina tsy hitako tsozy asiako ny hafaliako iandra sendra mba hataonao kilalao fotsiny ary ny fitiavako sy ny tenako ka rehefa azonao izay tadiavinao dia ahifika eo toy ny vatona tsindry aza anao ambarako anao ngery andro fa ianao ny voaloham-pitiavako raha mba fantatrao mantsy feno mifahadiovanao mihitsy ange ny tadiavin'ny nofoko fa rehefa azoko izay tadiaviko dia ahifiko toy ny vato natsindry azana mihitsy tokoa ianao vehivavy adala tsy misaina voakotiana tonga dia manaiky raha izay ianao indray aloha tsy atakaloko mivady aman-janako izany mihitsy iandra fa ina sahady ty mahalasa sainany malalako mieritreritra ny mariazintsika sahady akia misaotra raha avako iandra efa nataokany ny tsy hiteny anao nefa voatery hiteny satria fa tena tsy rariny intsony ty ditra ataonao ty aiza ve ankeka fohanao daholo ty zava-mahadomelona rehetra ty mbola miampy ny fisotro-toaka sy ny fihinanana paraky ny fitenenan-drasy moa dia tsy lazaina intsony fa mandeha daholo na ny vava na ny tanana aza atao mahatezitra anao raha avako ny fitenenako anao fa matoa miteny sy mananatra dia fitiavako anao daholo izany akombony ny mivavanao raha matoa manomboka hatreto tsy misy hidiranao tsoa mihitsy ny fiainako sy ny ataoko amin'ny vola hisotroako sy hifoako ary anaovako izay tiako anaovana azy ny anao kosa tapeny ny vavanao ny anao tapera atao fanatotra tsy akijanana am-piangonana any izay anaovanao azy na tsisy fiafarana ary raha mba fantatrao mantsy io fivavahana io ihany nge mampahatra sy mampahafadiran'ovana ny malagasy jereo nge ny olona any ivelany tsisy mivaky lohan'izany fivavahana izany akory nefa heniko ny ariana sy ny fanambinana aoka izany ka asy vendrana tsisy ilana azy andray ry andry izany teny aloako ny vavanao ny tsy fitiavana efa napoziko ihany fa ity fanomezana kely omeko an'Andriamanitra isan-kerinandro ve mampalahelo anao sao dia mba tsy rariny intsony tsy fantatrao angafa fa soavan'Andriamanitra no natoy izao asy anao iandra sokafy tsara ny sofinao ka enoy fa arakaraka ny anaratsianao an'Andriamanitra ny vao mainka mampitombo ny fitiavako azy misimisy kokoa aoka izay fa lava loatra zao koa ny teniko ka hainao tsara rehefa tsy hanaraka ny teniko dia tsara ho anao ny maty tsy miaino intsony faharoa iandro tompoko dia efa manambady aman-janaka noho izany dia tsisy irarahiko anao sy ho zaza ao akibonao io mihitsy na dia kely akory aza miala tsiny aminao raha matoa fa tsy maintsy hanapitra ny ainao androany satria tena manelingelina sy mivady aman-janako ny fisianao izany ara nidarika ka matesy pôlisy mandidy anao ary tovolahy apetra moramora amin'ny tany ny antsatananao iny tsiko zay ary ambony ny tanana fa pôlisy tsara ofana ny manoloana anao basy tsara fahana ihany koa ny etỳ tanako loza aretsy ny tanana ao petahana menoty aloha dia mahana raha fa any amin'ny braon pôlisy tsika mifanazava misimisy kokoa ndao loza
Petra ianao. Mipetra. Mba masika koa ty polisy vavy ty, oka madama, sao de mba misy zavatra ifanarahana resy hoe foa. Non. Tsy misy an'izany ato. Vehivavy ohatran'le vehivavy nampijalianao teo ka vao maika enjana ny azo anao. Ka iny kosa ngisy fony adalany e. Iza raha zao ny tokony hosaziana misimisy kokoa fa nangala-badin'olonako. Mangino! Ny vadin'olona ve no mitonatona any aminy sa izy mangala-badin'olona? Izy roa mitambatra angambany sy hoe fa. Ka zay indrindra no anasaziako anao zao. Mba miatrary efa mba natera-behivavy koa nge zahay e. Tena mora mirainao mihitsy ny izany a. Fa ny fahorian'ny vady aman-janaka ao niaritra n'izao adalanao zao zany tena tsy eritreretinao mihitsy. Vola tokony hamelomanao ny vady aman-janaka ao namenao an'io ramatoa io. Ary io ramatoa izay ny fitahanao. Dia ahoana koa zao io zaza ao ekibinao io mangina fa zaza ao no miteny. Ka zazany tsy mahazo miteny. Inona tsony ny teneninao eo e? Lehilahy adala tsy misy saina. Dia efa miomana indray ny valinasanao. Saotra ny neny tamin'ny fitiavana natolotra ho ahatra amin'izay a. Aza matahotra ianao neny a, fa anatra ho any tantaranao ary tokony omeko anao reny fa tsy atao kiraraka tany reny anatra nataonao reny. Raha ny tenako indray a, dia tsy azon'izay lehilahy ho viraviraina satria tempolon'Andriamanitra. Misaotra sombinaiko a. Endre tsara anaka ny tany lavitra any a. Ataovy tsara ny asanao. Aza be famaliana, mahaiza mandefitra, alavela lavitra anao izay mety ratsy rehetra. Meza manao ny marina trany e. Infana dia faratra amin'ny fahafatesana aza. Fa ny tena zava-dehibe a, dia ity aza diny no mivavaka. Apetrao am-pelatanan'Andriamanitra ny asanao. Izay re anaka fa mahery zato izy a. Alahelo mafian'ny sady a zany nefa mbola tapa-bolana monja ny lasy izay. Manao ahoana ary izy ihany? Salama ihany ve sa tsy? Orfe izora? Ao an-dakozia any very kalavavy io dia miavinavina tsy mamaly mihitsy a. Sa inona mihitsy feferandry aty? Azafady re madama. Mbola nanasa tomobila tany an-tokotany re zaho e. Dia tena tsy reko mihitsy ny antsonao teo. Mahita valy foana, mahita an'izay hoe rano tsy mandeha, rano mandeha koa ve dia mijoboka ahoana. Jereo ange izany lamba maloto mivangongo ato e. Tena farak'izay tsy tiako mihitsy ny mijery azy an'izao. Vredoza, tsy misy lavana azy. Rehefa tsy asa mitenena, para-piasa iray miala vola mandondom-baravarana. Sady ny any vola, tsy volana alika ka afafafy foana amin'izao olona rehetra tsy mahavita an'asa. Aingana sasao daholo ireo fa tsy te ahita lamba maloto mijanona eo intsony aho. Na dia atin'akanjo iray aza. Inona mbola andrasa ilay tava-tsoavaly io e? Sa miandry daka sy totoany vao andeha? Madamo, efa amin'ny roa sasany ane izao e. Tena efa matsiaro noana mafy aho izany. Na amin'ny telo sasany aza tsy ahoako e. Ny fantatro dia lambako madio,
ary mandehana fa vita ireo izay vao misakafo mazava. Atao vaingana fa mbola misy asa mpanaoviko andry avy eo. Ampandrosoa izany olona mandondony izany ary fehizoro Manao ahoana ianao tompoko? Salama tsara fa misaotra. Mandrosoa ianao tompoko dia mahazoa toerana. Misaotra kia. Mandroso iray ianao anaka dia mahazoa toerana e. Miala tsiny fa sendra izay mpiasa trano dondrombelona tsy mahalala fomba ianao. Inona hono ny vaovao nentinao anako? Ny fahasoavan'Andriamanitra andro aman'alina ho vaovao ry mamabao fa hono tsy hatonga delila toa tsy tazako fa ianareo mianaka ihany no tazako ato an-trano. Ao anefitra varatra ra izy anako. Saingy mbola variana manamboatra ny tenany eo alohan'ny fitaratra indray ny ngambako. Andrasy fa antsoko vetivety re. Sady asaiko mitondra gatao sy ronono arahantsika telo mianaka mihinana e. Delila, aingana re ianao anaka fa misy mitady dia mba hitondray gatao sy ronono ao aky ny vahintsika azafady Zafady rineny tsy piasanareo akory. Fa aiza ilay kalavendrana iny tsy tsonanao ny asany e. Io no mbola mahavoanareo manana mpanampy ankehitriny. Zavatra tokony ho vita ave dia andrasana mpanampy foany. Nenao izay piasa rehetra tonga atao aminay dia arovanao avokoa. Sa kosa misy antony manokana? Tsy maintsy miaro azy ireo e. Noho ny ataonareo mpampiasa azy ihany eny no antony. Firifiry moa ireo mpanampy an-trano no efa namony ainy. Noho ny vony sy daroka ataonareo azy ireny. Aza ilozanareo roa kely mifanditra amin'izay resaka tsy misy dikany eo e. Na dia fifampiarabana aza tsy vita tsony. Tsy misy dikany aminao ve ny ain'olona lafosy sy ny rahalatsaka? Ajango koa aloha ny momba an'iny e. Fa hitodika kely aminao ny resaka ary delila. Fa ahoana fomba fitafinao ity e? Maninona raha tsy miakanjo tsony raha izay tianao atao? Manoatra no ireny mpivaroteny ireny no fijerika anao amin'izao. Tazako ianao omaly niaraka tamin'ilay polisy lava ranjana ny be iny. Ny masoko roa mihitsy no nahitanareo izay nifanoroka teo amin'ny molotra anankiroa. Ka ahoana? Mbola aday ihany ve? Andray kosa re izany fanaritsiana ho anjanako e. Zanako toy izao ve dia ampitoviana ao amin'ny mpivaroteny e. Olona tsongon'olom-bola eto amin'ny fiarahamonina, manam-pahaizana, sady manan-karena, tsara bika aman'endrika. Iza moa no tsy mitsiriritra azy io? Raha mbola tovolahy, na malagasy na vazaha, saingy ianao moa no teny ka akory atao? Fantatro kory manina fa hatramin'izay nahatongavany mpiasa tranonay io izay tsapako ny efa be ny fitiavanao izay bory izany manitra. Mpiasa trano toy izao ve no andeha iarahana? Vovoka mihitsy avy amin'ny faladikirariko aza mbola ambony lavitra noho io. Izay fakofako nangonina avy teny akaiky ny WC ve no atakalo ahy e? Mba alefa tsy lavitra re se ary manda. Sa kosa azo ny tamin'ny fanafody mahery vaika zaty izy ka tsy mahita intsony ny lalako mbana fa jamba tanteraka. Zany mba fomba fiteninao ry delila e? Zany ve ny fomba fitenin'olona manam-pahaizana? Ianao mihitsy ka no tena fakofako nangonina avy teny ampototry ny dobla WC. Ny vola sy arena, ny fahaizana ary ny bika manendrika. Ireo foana no ireharehana isak'izay mitezao. Tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana nefa manao hoe fitaka ny bika soa, zava-poana ny hatsaran-tarehy, fa ny vehivavy matahotra ny tompo ihany no teraina. Sany resaka baiboly izany efa tsy ilaina tsofa efa lany dady e. Ay zary nareo izany. Zao ry izy mianaka.
Rehefa nadika sy nijery toetranao ary dia lila nandritra izay volana maromaro ny fanery sy rahantsika izay dia fantatro fa tsy nataon'Andriamanitra hiara-dalana mihitsy sika ka mitsodrananao mahitava zana gasy faratampony fa imanda tompoko tsy manambady ariana na fahaizana na koa bika manendrika fa olona manana atsara-po sy matahotra an'Andriamanitra. Tsorika eto masonao akory mamabao fa tsy mbola mamoraka fitiavana tamin'ny zanako mihitsy aho fa ianao ry delila no nisisika ho tiaviko. Tsarovy anefa fa tsy ho ataoko sorona amin'izay olona tia tena tahaka anareo ny fitiavako. Raha no momba fehizoronay no tianareo fantatra dia no raisiko toy ny anabaviko izy. Izay zay ry izy mianaka fa angata-dalana monjy fodiana fa efa hariva raha teo koa moa tia ny andro. Veloma daholo nareo Manda, izay ny teninao farany. Mandana ary fa mbola ifankahitsika tsy malala ny delila sy ny reniny nga lera nga iny. Aleo aloha atsonika lavendrana iny fa tsy fehizoro fehizoro Ona tompoko. Mifanatra amin'ireny io fahavezerako ireo ilay mpangalabadin'olona ity. Zany ary tatazo Zany koa fanatony ny kalajivanina. Fonjeo Jesosy, apetraka apotry ny azo fijalianao. Izao fijaliana iaredako izao. Fa tena hoana loatra ireny fiainanay no ianjady-pahoriana sy fahasahiranana mafy toy izao aizina tsy misy hazavana no anmba lalana diavinay Tsaroko eto ilay foto-kevitra tamin'ny lahady teo manao hoe tsy mora ny manaraka an' Jesosy fa misy ny azo fijaliana. Izany hoe izao fijaliana iaretako izao izany no anjara azo fijaliako. Reraiko tsara fo indrindro. Tsy zakako rera nefa ity fa mila hery avy aminao hanampy ahy ilanjy ity azo fijaliako ity. Kanefa tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao rery ihany. Azafady madama, misy taratasy tonga avy any ambanivohitra anay ity. Milaza fa marary mafy neny ka mitady afarak'izay haingana indrindra ka mba miangavy anao are madama. Mba omeo andro kely are mba hitsaboako ny reniko tsy salama. Tsy misy raraiko izay reninao tsy salamany, fa ny asako tsy misy mpanao no manahira-tsaina. Miala tsiny rery raha matokely fehizoro fa tsy afaka andefanao androany satria mbola misy olona manakaja ho avy eo. Misakafo izy vao mandeha mody, ka iza ny tadiavinao anao ny asa rehetra ato ka. Mba miangavy re madama, mba avelao re sa andeha androany. Olona marary eny fonjeko any. Lelaviko re faladianao tompoko. Tinga tsy malala teny gasy. Ny ary efa izay dia izay, mazava. Mandeha ana ny asa vonjena fa raha pitsy mandeha maraina. Saika adiniko, 2 andro ihany ny fetra hijanonanao any fa rehefa tsy sitrana mandritra n'izany ny reninao dia finosy lamba mena dia alevenom-bola velona. Madama,
Fa dia inona loatra ireny raha tsy goavana vitako tato aminareo no dia samy teny reniko toy izany ianao e. Vadiny zanako nangalana kalany tinga midina fanina. Tsy fehizory ve io tazako miandro bisy io e? Tena izy io e. Fa dia ho aiza hono zato izy ka sady ohatran'ny hafahafa ve izany fahitako azy izany e? Fa misy inona ary? Aleo fa hidina ato anatin'ity fiara ity dia anontaniako eny. Ohatran'ny alahirana manko raha hiantsoatso ato. Fehizoro, fehizoro, manao ry ary andeha ho aiza amin'ireto entana kely ianao? Manao ny manda. Fehizoro a, fa misy inona e? Ambarao aza manahira-tsaina anao fa aza misalasala. Naharay taratasy avy any ambanivohitra ary manda. Milaza fa marary mafy hono neny dia miandro bosy mankany amin'ny fahasankarana e. Andeha ho any Antsirabe anefa izay bosy mandalo rehetra dia feno daholo. Tsy hitako intsony rery manda izay atao a. Ain'Andriamanitra atao ireny zavatra rehetra ry fehizoro a. Zaho koa nge ka andeha hanatitra fanafody any amin'ny hopitaly Andranomadio Antsirabe no nahitanao teto e. Andao anaraka fa lalana dia halako ihany iny. Aza matahotra ianao ry fehizoro fa tsy hanary anao izany a. Fa hanampy anao araka izay tratry ny heriko ary andao amin'izay fa ny sasany andro ny mararitsika e. Andao re izy ry manda tonga dia hoentina any amin'ny dokotera. Neny io, neny a, mifoaza re ianao e. Mifoaza re ianao fa andeha haka fanafody sika telo mianaka e. Ao, mitenao misoroka dia miarena moramora neny a. Fa maninona no mirotsaka ny ranomasinao? Neny io, mangina rehefa efa ity any zanako vavy tokana e. Ao aloha fa fako ny ranomasinao. Mbola tsy fantatro nga ry fehizoro fa mpitsabo angeno asako e. Azafady ianao no hijereko ny marary. Sombiny aiko isany. Aza misahirana amiko intsony e. Fehizoro a. Mba takarikely eo pokatra miantoko eo andoam-pandriana eo azafady e. Neny a, aza mbola miteny betsaka aloha ianao e. Mbola tena reraka be mihitsy iza ny fahitako aneny izany e. Tena mbola tsy fantatro fehizoro mihitsy ary ve fa efa manarena ity reniny ity e. Mampalahelo nefa atahoana moa e. Inona moa no azonay dokotera atao manoloana ny fahafatesana ka? Fehizoro a, avy alolo izy iteny e. Fehizoro a, raisora ty fanomezana tolotra anao ty anaka dia angina tsy hiteny intsony aho e.
misy rojo volamena lovako tamin'ny reniko anaka, ka indro atolotra anao, ka raiso fahatsiarovany ity Riamanitra ity. Endre tsara anaka, ka aza dinoanao no mivavaka, ary apetrao am-pelatanan'Andriamanitra amin'ny fiainanao rehetra ary fehizoro. Efa nahatontosany lalan'ny hazofijaliako fa anao ny sisa. Manda, fa manina nenene. Dia sanatria very Manda ka maty. Tsia, neny neno dia ilozanao sahady ve ty zanakao ty fehizoro kely manitra ilozanao aizy mbola milanao fiainako ry neny Fehizoro aokary izay fa andreo dia mararo eo koa ianao ka sahirana eto fa matozo mitranga dia zaho angamba no lalana nosoritan'Andriamanitra izorany. Tombon-dalana reny azy fa isika rehetra izao aza mbola hoany daholo, ka miangavy ianao ary mahaiza mionona fa izao no efa lahatra. Neny dia tsy mandray anatsy ve neny fa tena ahoana loatra neny neny. Andriamanitra apio fa zavotry fehizoro. Misaotra tamin'ny fandavan-tenanao fa raha tsy teo angamba ianao nanampy anahy sy nanolo izay tokony atao dia tsy haiko intsony izay ny hafarako tsy vitan'izay ihany koa fa mbola nahafohy vola aman-karena. Ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny hamaly izay rehetra vitanao tamiko inona izany no fifanarahantsika amin'ny famerenana ny vola. Andriamanitra no isaory fehizoro fa iza koa moa no laza taminao fa mbola averiny ireny vola nomeko anao ireny, ka mbola averiko aminao ihany fa anampy anao araka izay tratry ny heriko aho. Mazava aminao ve izany ny fehizoro Manda, noho ny fahitanao ny fijaliako ve no antony hanampianao ahy sa kosa misy antony manokana mihitsy ka? Miala tsiny aminao ary Manda raha toa ka nametraka samy fanontaniana izany aminao satria sarotra ange ny fiainana ary Manda ary ny vola tsy azo moramora foana izany. Sa ahoana ho ianao ka? Marina ny voalazanao fa tsy misy vola azo mora izany foana tokoa, indrindra fa amin'izao fiainana diavintsika izao. Nefa kosa tsapako fa ny ireo fanahy amiko no bitsika hanampy ny mpiara-belamiko, indrindra fa ireo izay mitondra ny mafy sy mangidy toa anao izao fehizoro anefa hovitiniko aminao vetivety ny tantaram-piainana mianakavy kely. Efatra mianadahy no zanaky dada sy neny. Izao ny faralahy ary faefatra farany no vavy. Ny lahy matoa nanoka tena ho pretra,
izay roa lazandry kosa samy dokotera mpitsabo. Ny zandrinay vavindray efa marana ny fianarany tena amin'ny ambaratonga ambony. Zokinay mopera indray voateny asa ny Roma, Italia. Dokoterin'alo zokiko indray miasa etsy La Réunion, ary zao miresaka aminao io dokotera ao amina hôpitaly be filatanana. Indray andro nefa nanapa-kevitra dada sy neny fa andeha hitsidika ny zanany any ivelan'ny Madagasikara hono, dia nidongona anaraka azy koa i fanantenana kely zandriko vavy fa mba te hahita ny fiainana any an-dafony hoe. Tonga somatsara tatsy La Réunion izy telo mianaka ary nivatana tao amin'ny dokoterin'aly. Herinandro ny faharetany azo ijanonana tao ary rehefa tampy izany dia lasa indray nanoho ny dia ny azo any Roma, Italia. Fa efa malahelo mafy any mopera hono, indrisa nefa fa teo no nitranga ny loza mampalahelo. Manda, ajanony hatreo fa efa fantatro ny toyiny. Mampalahelo nefa atao ahoana ary Manda? Izay angamba no efa anjarany. Manda, raisinao solo ny fanantenana anabavinao ve za? Misaotra Manda. Sitraka hoenti matory ny fitiavanao arana da. Hovaliana ambavaka andromanalina. Avado kely ny resantsika mena da. Fa mba ahoana sy ahoana le vaovao mahafaly saika lazainao anahy iny e. Le tamintsika ny ona farany teny an-tsena iny. Olazaiko vaovao mahafaly tokoa ianao satria naharay antso telefônina tany amin'ny dokoterin'aly aho. Mbola sy tonga ihavy efa izoro ny neny a. Jeresady ngery lamba maloto miango mato reto e. Neny ao, tadidinao ve moa izy ilay tsy nomena sakafo atoandro iny? Narahako maso ito mbaravarakely mihitsy ane izy tamin'iny hoy neny e. Vany moramora amin'ny vavady a, dia lasa izy mividy mofogasy teo amin'ny ramatoa vao mpivarotra mofo sy kafe. Mbola aiza nefa nanovako azy e? Mbola mafy kokoa noho ireny indray mahazo an'iny raha mbola tonga eto. Mino aho mantsy fa lasa nandeha niaraka any ambanivohitra any izy roa. Tsy mitombina izany eritreritra izany neny a. Manda angeka mandeha miasa foana e. Dao amin'izay sakafo efa leraka. Fehizoro fa maninaka indri no lasa nanjomonendrika vetivety teo ka. Izy tsindrimandry ratsy serana tato an-tsaiko. Milaza fa tsy misy ho tanteraka izay teny rehetra nolazaino tamiko teo. Tsindrimandry ratsy no mba niserana ianao ka avy alao andeha any e. Tonga sahady ty sika ry Fehizoro Sahady ve izay ry Manda? Lavitra ihany ange ny Antsirabe tanahy e. Mba hitanao ve izy mianaka mitazana antsika eo an-davarangana ireo ka? Jereo ange ty fijeriny antsika e.
Sady tezitra be any izy izany e. Ireny no antsoina hoe anjely misy rambony raha tsy fantatrao ry fehizoro a. Izay ry fehizoro a. Isaraka eto indray isika. Veloma dia maheriza foana izany zandriko izany a. Raha ny tiako mantsy a, androany ihany ry dia niaraka amiko nody tany an-trano nefa mbola misy fivoriana ataonay dokotera ny toliaraka tsy maintsy mamonjy an'izay aloha, sady aharitra efatrano be izao ny fivoriana. Manome toky anao fa tsy maintsy tonga te aminareo amin'ny lahady maraina miresaka aminazy mianaka no sady maka anao koa e. Mba hitondray kokoa sy vomangy efa voatoto any toliarany za rehefa miverina ianao. Mandra-peona ry zoko malala, dia soavaty e. Mandra-peona rery izany ireo. Fa tamin'ny fomba ahoana moa ry fehizorona nangalarandrian'ity rojo volamena neny eny ambozindry ity ka? Mahagaga ihany a? Sady efa nidinina tao anaty vatakely mihitsy ana iny. Ratsy fa tsoky neny. Neny ô! Neny a! Avy malaky moa ianao e? Tratra ihany ankety ilay mpangalatra e! Fa misy inona no mitabataba mafy toy izany ianao sombinaiko? Jerevo iny ambozin'ny fehizoro iny nge e? Jereo kely angery neny e? Ry lanitra fa azo ninona loatra re ao no napiditra n'ity kalatotom-bita n'ity tato an-tranoko e. Azafady tompoko, fangamo ianareo irery no natao hanana rojo volamena e. Rojo volamena lovako tamin'ny reniko ity, ka tsy omeko anareo mihitsy e. Renao ara mitrongo vao homanako. Taiza hono nahitany rojo volamena ka? Sa kosa nangalarin'izy nanao labaonina fahiny? Alaivo re sy ry delila ilay tady mahazaka miantanao amin'ny koloara ao a. Matorantsika ny tongotra matanany dia dorantsika amin'ny courant ny faladihany. Amin'izay fa tsara izy. Aory ny dorana amin'izay fa nafaritra ny mafy ty a. Zao ny tadiavin-drika. Maia! Maia! Maia neny a! Fontseo e! Fontseo! Andriamanitro, fonja ve sisa no lampanampiandrasanao ity borizano manitra anao e? Fa tena hoana loatra re. Tena mahatsiaro reraka be mihitsy aho izany. Sady marary daholo ny tenako rehetra. Noho ny vony sy daroka nataon'ireo tsy mahatao tody aho. Tsy vitako intsony ny hanohitra ny fahafatesana satria mafy loatra ny tanam-boko fokom-pahoriana entiko. Mankahala izao tolo izao. Ianao koa ve Andriamanitra mba toa azy ireo? Ry zanako, na mankahala anao ary izao tontolo izao, zaho tsy andao na foy anao akory. Ry zanako, mifalifa efa voasoratra ao amin'ny bokon'ny fiainana ny anaranao. Ary avy izany aviany fioreko manakoako izany. Efa voasoratra tao amin'ny bokon'ny fiainana ny anaranao. Ny anarako ve? Andriamanitro, marefo dia marefo ny haiko. Tsy vitako intsony. Reraka be aho. Raha io.
Nilovoka moramora ny vatany fehizoro. Naondro ny lohany ary nakipo ny masony dia tapitra ny ainy. Tsy voatsipaky fehizoro intsony ny fahafatesana no reto ratra be mandrakotra ny tenan'iray manontolo reto. Indrisy ry fahafatesana. Fehizoro sambatra kindry afaka amin'ny safotofotom-piainana eto an-tany Sambatra ihany koa fa tsy nandalo fitsaran'olombelona fa tonga dia fitsaran'ny lanitra ny natrehany. Iantso ny lehibe amin'ny fonja aloha hampandre fa maty fehizoro. Araka ny antsa telefona natao amin'ny Beza Omaly Aliva indry neny dia efa nahandro sakafo misy pozina mahery vaika hoe ary telitsika mianaka ho an'ny fehizoro. Sao dia mba natanao kely ray anaka ny fanafody ka tsy hahafaty azy akory Loza neny mahazo antsika telo mianaka raha tsy maty alohan'ny fitsarana azy iny. Mahazo mandry vony vady ianao ry neny Ary ndao amin'izay dia efa tsara foana ny sakafo matsiro Vitvita inge izany nanana azy tao izany ry tovolahy Tena anao namafy mihitsy angamba izy tao malahelo aho milaza aminao madama fa fehizoro fitiavana nofidininy avy dia maty Omaly Aliva tamin'ny 4 ora sasany ary nofo mangatsikany dia tsy atao amin'ny fonjy intsony fa efa nisy naka. Miala tsiny aminao madama kely fa ny sakafo naterinao dia nohan'ireo polisy mpiandro vavady ny fonja. Loza ry neny Loza amin'ny andrantsika mianaka ry neny Maty Omaly Aliva anie ny fehizoro Ny sakafo misy pozina natelitsika dia nohanin'ireo polisy mpiandro vavahady ny fonja. Ordelila, tena loza tokoa inge izany anake. Azy lozanao misafisafy lolo fotsiny ndao ihany eto farak'izay ingana ary alo etiko ny fiara. Delila, na dia izany aza mba moramora ihany fa sao dia ahitandeo zato vainganam-pandehanao. Delila, aza misongona fiara aloha ianao fa misy fiara lehibe anie iny Loza, neny tsy voahitako intsony ny frein, mahatsika mianaka. Misy fiantsonana arany izany. Aleo hipetraka eto iainy fa sao dia ny anarako ny voantso. Manda ny laina hiraky ny avo. Anarako tompoko. Mandrosoa ianao ry mpanompo tsara sady matoky. Noho ianao natoky tamin'ny kely dia ataoko mpanapaka ny be ianao. Miara mifaly amin'ny tomponao. Misaotra indrindra tompoko. Bodin-drana valina Delila. Anarako tompoko zay. Mandroso ianao. Tsy voasoratra ato amin'ny boky ny fiainana anaranao ny mpanompo ratsy fanahy. Fa hoana? Sady kamo. Tsy manana anjara amiko ianao ka mivoa. Tsy re tompoko. Ao ihany ny anarako fa jery tsara. Sendra mahamasina re koa tsy mahita tsara
Ry Anjely, afatoro ny tongotra aman-tanany ka arioany amin'ny maizina ny ivelany io. Ano no isin'ny fitomanina sy ny fikotroanify. Mifona ry tompoko. Aza zeranao any ambany any re ahy e. Mifona re. Vonjeo maya. Fehizoro fitiavana no fidin'ny avo. Anarako tompoko. Mandrosoa ianao ry zanako. Ry mpanompo tsara sy mahatoky, no ianao natoky tamin'ny kely dia ataoko mpitantana amin'ny be ianao, miarahamy faly amin'ny tomponao. Misaotra indrindra tompoko. Ry fehizoro fitiavana, asehoko anao indray mpimaso monja ny fiainana zanak'olombelona izay mbola miaina eny ambanin'ny lanitra. Ndao zato izy. Etsy ny tananao tantanako. Andraisany atsara ny lalana izorantsika. Volamena mamirapiratra daholo izay rehetra jeren'ny maso sy diavon'ny tongotra. Mahafinaritra be. Ry fehizoro tonga sika. Atopazo midina ny masonao ka jereo. Toy izao ny fiainana zanak'olombelona miaina eny ambonin'ny tany. Hitanao ireo olona mitafy lamba volon'ondry fotsy ireo? Ireo no mbo vidin'Andriamanitra. Nefa maro amin'izy ireo no mbola miataka aminy, fa tsy maharitra hatramin'ny farany. Vitsy ny olona misafidy ny lalam-pamonjena, fa lalana mankany amin'ny fahaverezana no hiazakazahany mafy. Azafady tompoko, fa inona kay ny tangoronan'ireo olona marobe ireo? Ino izany batainy izany? Olombelona mandevona ny efa maty reo ry fehizoro. Andraso fa asehoko anao ilay maty alevina. Hitanao io? Andriamanitra, fa tsy ny vatako ve io? Fa ahoana e? Ny vatanao manofo amandrà. Maha olombelona anao tokoa io. Fa rehefa misaraka amin'ny vatana ny ainao, dia nampitafian'Andriamanitra nofo tsy mety loha intsony. Ry fehizoro, andesika andao ity toerana ity fa mbola misy tontolo iray asehoko anao ihany koa. Vonjery tompoko. Vonjery izay fa mijaly. Azafady tompoko. Fa toa mandrefeon'olona marobe mitika mafy sy miantso vonjeo sady arakaraky ny irosotsika no mampanakaiky ilay fo. Vonjery tompoko. Vonjery izay fa mijaly. Be ary toa misy soratra nosoratana tamin'ny rà manao hoe vavahadin'ny fahaverezana mandrakizay. Ry fehizoro toy izao no fiafaran'ny zanak'olombelona tsy misotra amin'ny lalan'ny fahamarinana fa amin'ny Ekipa sy mahita an'Andriamanitra. Indrisy anefa fa fahoriana no karatampony lanjainy mandrakizay. Andriamanitra, reto vahoaka maro be tsy tampo-isaina no ny habetsahana. Eve tompoko ka misankolafiny toy izao ny toeram-pijalina. Reto ambany reto izao no doroka zava-mahadomelo. Fehizoro fitiavana, ino angety teny nataon'ny mpampiala azy ireo e? Teny ambonin'ny tany aho nanampitamby alahy fa izao ilay nanampitamby alahy ihany no mampijaly alahy aty amin'ny elo. Teny ambonin'ny tany nisy toakasotroana fa aty kosa ny asidra mankotaka ny soloan'ny toakasotroana. Ary ao ny kibolà tsobarana lefo nandorana ny taova rehetra taon'ny latsaky. Andriamanitra ny Abrahama lesa mamindra fosy mamela elo ka atopazo miakatra ny ambony no masolahy ka jereo fa misy hazavana manjopika tsy hay maso jerena no famirapiratany. Ao no misy any Abrahama sy ny mpanompony e. Andendraitsika ry fehizoro hiataka kely eto Andriamanitra, mampalahelo reto olona marobe miantso vonjy nefa tsy misy maheno. Indrisy nefa tsy misy azo atao intsony. Izao ny lalana efa nofidiny. Andriamanitra, fa tsy dia lila sy ny reniny ary ve reto tazako reto ka sady miantso ahy ange izy izany e?
Vonjere tompoko, vonjere izay efa mitsaly, mayaye, ary fehizoro fitiavana. Efa nofidin'ny avo e. Ary fehizoro fitiavana. Efa eo ambanin'ny fifehezan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra iray. Ny ainy ny lalan'ny hazo fijaliako, ny aretako teny ambonin'ny tany, nitondra ainy izotra niditra ny lalam-pahasambarana mandrakizay. Fa ny anareo kosa ny fahasambarana nandalo teny ambonin'ny tany no nararotinareo nanjakazakana. Ny tsirariny sy tsy marina ka nivadika lalam-pijaliana mandrakizay. Ry zanak'olombelona mbola miaina eny ambanin'ny lanitra, raha mbola omen'Andriamanitra fahavelomana sy tombonandro ianao dia aza laniana amin'ny fanaovana ratsy sy ny fiatsaram-belatsia. Fa ny fiainana eto an-tany ane ka fandalovana ihany e. 70 na 80 taona ve no andeha andotoana ilay dosie hidirana any amin'ny fiainana mandrakizay? Ry olom-bovidin'Andriamanitra, andeha isika andao ity toerana feno aratsiny fa efa miandranao ilay Jerosalema vaovao. Azafady tompoko, iza moa no iantsonanao raha tsy mahadiso? Zao no Rafaely, anjely anankiray amin'ireto 7 mitsangana eo anatrehan'ny tompo. Ny fehizoro fitiavana nofidiny avo, indro ny reninao sy ny anadahinao. Misaotra indrindra tompoko, ry neny malala sy manda anadahiko. Misaotra an'Andriamanitra sika fa voavonjy. Etso fihiniko mafy ianareo mianaka. Ry zanako tsy foko, misaotra fa sy nangindrara-kelombe andoha tamin'ireo anatra nataoko ianao, fa nandray azy ireny ho lala marina ka nizoranao am-pitiavana. Misaotra anao izay renay tsara fo indrindra, fa matoa izahay ny tafahoana soamantsara teny amin'ny fanjakanao Andriamanitra, dia teo ny retana eny anjara azo fijaliana nomenao ny sedrainay tsirairay avy. Jereo nareo mianaka anie reto anjely marobe manititsitiny eto ambony lohantsika. Mahafinaritra ery no mijery azy ireo. Misaotra anao izahay irainay tsara, fa indrindra fa matoa izay tafiditra ny fanjakan'ny lanitra dia noho ny fitiavanao. Eny, na teo azy ireo fisedrana maro nataonao, aleonay ny ainay no nafoto izay nandany anjara azo fijaliana nomena ho lanjainay tsirairay avy. Ry mpiany malala, mialary amin'ny io ratsom-bola mamatotra anao io e. Fandrao dia ity tantarako ity no lakolosy fanairan'Andriamanitra iovanao amin'ireo ratsy tsy nety nataonao hatramin'izay. Raha mandre feon-dakolosy maneno ianao dia aza minimikipina manampitsofina fa ny feon'Andriamanitra miantso antsika hivavaka sy hibebaka ireny no mba hidiranao any amin'ilay fiainana mandrakizay. Mbola averi-porenao ihany fa tsy mora ny manaraka an' Jesosy fa misy azo fijaliana. Tsy mora ihany koa no nitondrako ny lalan'ny azo fijaliako, fa sarotra izay lalan'ny azo fijaliako. Natolotra ho anareo teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ny lalan'ny azo fijaliako. Ndiam-peniny Razafy Malala Bernadette. Ireto avy ireo nanome aina ny tantara, ny zandro nitiavan'i Jesosy Kristy voariasana, Miaramila ny fahamarinana Edoarina Miarajatovo, Diana Andrianjafy ny aina, Sakaizan'i Jesosy Kristy zolo ny aina Rakotorveny, ny miaramila no finidin'i Kristy Tahiry Andriamanantena, Mianja Rakotony aina, Narindra Andriamanantena, Fanantenana Andriambololo Malala,
ny ekipa mpilalao tantarany radio vaovao masoa mankalaza n'Andriamanitra noho ny 70 taonany.